atsika momba ny fahasoavana ity, fahasoavana itenenantsika ho tanjontsika zany ao anatin'ilay herinandrontsika dia hoe fantatritsika tsara ilay hoe fahasoavan'Andriamanitra. Tsy tenenina fotsiny hoe fahasoavana tompo aminao, fahasoavana fa tena azonao tsara, fa tena azonao tsara dia fahasoavan'Andriamanitra izay manova ny fiainanao. Nanova ny fiainako mantsy zany aloha afaka dia izay indrindra ilay mizaka azy aminao amin'ity an'ity. Ty fahakelitsika ity amin'izao an'izao dia hivanjinantsika ilay hevitra hoe miaina fahasoavana ao anatin'ny fijaliana. Miaina fahasoavana ao anaty fijaliana. Asa militsarinao tary amin'ny andro voalohany tarytsika ny resaka hoe le problema fiainana amin'ilay olana ve fahavoazana sa fahasoavana. Raha vao hainao tsara zay raha amin'ny fiainantsika miaina fahasoavana ao anatin'ny fijaliana. Na ho avy mivavaka anao isika, Andriamanitra tomponay misaotranao indrindra izay efa afaka miaraka indray tokoa izao teninao izao. Teninao io tompo tsisy zavatra takatray mihitsy ao anatin'io raha vao tsy mifanahinao miasa ao anatinay. Fa ndreto mihitsy izay rehetra miara-miandrandra mangataka aminao izay tompo hoe miasa ao anatinay fanahy. Tiavan'Andriamanitra dia asiana izany fahoriana izany. Oh là là! Tsy ao anatin'ny zavatra nokasain'Andriamanitra mihitsy akory. Fa vokatry ny fidirany fahotana tetỳ ambonin'ny tany dia lasa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Dia izay tafasaraka amin'ilay tena loharam-piainana dia miaina amin'izao miaraka amin'ny tenany fotsiny ilay olona satria mieritreritra be hoe indépendant mahavita tena. Dia izay tonga niaraka tamin'izay hainao tsara angamba ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva ny Genesis 3 hoe na miteraka dia misy fahoriana. Ny miasa tsy ao anatin'ny tsy hoe akory ao anatin'ny ozona mety hoe vokatry ny fahotana, talohan'ny fahotana dia efa miasa, fa lasa miasa mafy kokoa sady tena mitsevoka mafy ianao izay vao mihinana. Izany koa anatina fahoriana samihafa miaraka amin'ny changement rehetrarehetra nentin'ilay fahotana. Fa tsy tsika olombelona ihany fa tsy no simba ny fahotana, fa natiora mihitsy. Ny natiora, ny environnement iray manontolo dia simba avokoa, lasa tsy mandrakizay ohatran'Andriamanitra intsontsika amin'ilay manana fiainana mandrakizay, fa lasa misy an'izay fahafatesan'izay mandeha amin'ny fiainantsika dia misy daholo ny aretina sy ny karazana. Hijery voalohany aloha izany tsika hoe fa inona ny antony fahoriana. Ny fahoriana afaka jerentsika amin'ny côté anankiroa ilay izy. Misy fomba ilazana azy raha ty amin'ny côté an'Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra izy ho correction ho atsika, fanitsiana atsika. Amboatsika tsara ilay resaka amin'ny izy correction fa tsy punition. Tsy mipunir anao tsony Andriamanitra satria efa nalainy Jesosy, efa netiny Jesosy daholo ny punition tokony hiatra amintsika. Tsy hoe izany ohatra tsika sy ianao rehefa maditra ilay zanakitsika dia kapoaka ataoko tsy fantatra izay anaovanao azy satria ianao izany tsy mahazo mikapo. Fa ataonao toko manala ny anarako fotsiny ty tsy ohatr'izay ilay sain'Andriamanitra rehefa manao ilay hoe correction. Correction dikany tena manafay atsika izy discipline atsika izy fa tsy any amin'ilay hoe sazy satria ny sazytsika dia efa netiny Jesosy avokoa. Dia mety ho izay izany ny ampiasan'Andriamanitra ilay fahoriana, mety ho ihany koa épreuve ny ampiasan'Andriamanitra azy na hoe fizahan-toetra. Ny difficulté mitranga amin'ny fiainantsika zany raha dia sady manentana anao mihitsy hoe jereo tsara amin'izay fomba fijerin'Andriamanitra izay, mety ho correction, mety ho épreuve. Ahoana ny ahafahantsika manavaka an'izay? Salamy 139 ny ataonao vavaka. Tsy afaka eritreretinao fotsiny eo internet dia ahoana moa izany? Fa mila mandinika ny isaky ny zavatra mampahory antsika, ny zavatra tsy norma izany dia dinio aloha. Mivavaka Salamy 139 verset 23-24 amin'ny teny hoe dinio Andriamanitra fantaro ny eritrereto. Jereo sao dia misy lalana mitondra amin'ny fahafatesana aty amiko aty ho eto amin'ny lalan'ny fiainana. Rehefa vitanao ny amen amin'izay mihaino tsara ny fanamasina, misy zavatra tondro ny fanamasina aminao ve? Le famelan-kely Katary mbola tsy natao se le obéissance tamin'ry fa mety izany engeny mampatonga
antsika midona amin'irindry dia mila miverina amin'ny tompo, mila mibebaka tsika amin'izany. Raha tsy zavatra seho amin'ny fanamasina anao dia raiso tsotra hoe tena épreuve zany tsika. Épreuve izay nataon'Andriamanitra hitondra fahasoavana ho antsika. Andriamanitra zany rehefa mampiasa ny fahoriana io hafa finalité le izy dia fahasoavana foana na correction io. Tsy hoe tsy tiany ianao fa ny Hébreux 12:10 miteny tsara fa ny zanaka tiana nge no anarina sy fahaizina. Dia tsy hoe tsy fitiavana fa tena mitondra fahasoavana ho antsika. Raha tia mikote amin'ny fahavalo indray dia tena ampiasainy mihitsy io fahoriantsika io. Mila conscientsika ampiasainy fahavalo io hipresena antsika hakana fanahintsika, i-compromettre atonga antsika andeha marimaritra iraisana. Dia izay ilay antsoina hoe tentation, izay mitondra fahatotehana ho antsika foana raha ohatra ka mandeha manaraka an'ilay tardana amin'ny fahavalontsika ao anatin'izay. Amin'ity androan'ity zany tsika senao dia hijery tantaran'olona anankiray ao amin'ny baiboly ao, tantaran'i Josepha. Mba ahafahantsika senao mitaratra ny hoe ahoana ny fomba iainana fahasoavana ao anaty fahoriana. Rehefa mijery ny tantaran'i Josepha tsika, any amin'ny Genesis 39 no sokafantsika dia jerentsika izay. Hitantsika hoe i Josepha io rafako tena naharitra, nahatoky, nahery manoloana n'ilay épreuve. Raisitsika zany le fahoriana resantsika eto ianao sy ny tompo miregle an'ilay izy raha ohatra ka misy zavatra mila reglena ny vidobéissance anao, ny fiainam-pakatoavanao, filebahana rehefa ihany zany. Fa raha ohatra ka hitanao hoe tsy hitako izay zavatra tsy mety amin'ny fiainako atreo amin'ilay izy dia hoy aminao hoe andaontsika androso hianatra tsara amin'ny Josepha ahoana ny ahafahantsika maharitra tsara, mahatoky, mahery manoloana ny fizahan-toetra. Milazontsika tsaina aloha miditra ao anaty film any Josepha tsika tsy moa efa ianao tany amin'ny sekoly alahady zany any Josepha lasa andevo tany Egypte izy. Ary le fiainana tsy zavatra tsotsotra, hidira mihitsy ianao ao anatin'ny poan'i Josepha indray aloha mandinika anazy. I Josepha nge ravako à l'âge de 17 ans le zokinakely io eritrereto tsara zany ianao anatina vida atoanao. Tsy tian'le rahalahy tena halana izy mirahalahavy satria hoe favori an-dadana, tena halana. Dia rehefa nahita opportunité zay le rahalahy namidiny zany. Efa tena nokasainy vonoina ho faty mihitsy efa nalatsa tao anatina poy izay. Fa aveo zareo nahita ino misy karavanina na Ismaelita ndao reto amidy dia namidiny zareo ho andevo tany Egypte novidiny Ismaelita aloha izy. Dia rehefa tonga teny amin'ny tsenany andevo izy tany Egypte dia novidiny Potifara. Zany hoe mandeha zany eritreretinao tsara tsy zavatra mora mihitsy zany zavatra rehetrarehetra teneny zany. Eritrereto ny guerre émotionnelle tena ao anatin'le raitapo samy misy fiainana kely zany nareo, misy fahoriana isan-karazana. Novidin'ilay Israelita azonao tsaina hoe mandeha tongotra be zany fa tsisy tram mandeha tamin'izany. Kilometatra be da be ke zany fa tsy hoe akory hoe mandeha etsy anareo etsy fotsiny. Dia lasa andevo izy tao an-tranon'ny Potifara. Lazavaiko anao tsara ihany koa ny dikany hoe andevo ho azonao sary an-tsaina tsara. Ny dikany hoe andevo dia olona tsy manana liberté nininy. Raisina ohatra hoe sezy na ohatra hoe objet afaka amidy dia afaka vidiana satria fananan'ilay tompony. Saina zany mitozony fahoriana ny ainam-pizanady. Mipetraha ianao eo amin'ny plasy. Dia miainga amin'izay tsika sianao mijery ny Genesis 9:7. Izay film niainany Josepha tonga tany Egypte izy. Fakitsika ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra ao Genesis 9:7. Zao ny soratra ao. Ary Josepha nentina nidina ho any Egypte. Ary Potifara lehilahy Egyptiana tandapany Farao sady feno mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay mitondra azy nidina tany.
antsika senao inona ny tantaranao ary Jehova nomba ny Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy ary hita ny tompony fa nombany Jehova izy ka izay rehetra nataony dia nambinina Jehova avokoa teo aminy. Ao vakiako ny toyana. Ary Josefa nahita fity teo mason'ny tompony ka dia nanompo azy dia notendre notikarakara tao an-tranony ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Sainy tsara ny zavatra saintsika zany dia ity hoe ohatrina ahoana ny film fiainan'i Josefa andevo izy tany Ezipta. Fa jereo tsara angely teny lazain'Andriamanitra ao amin'ny 5 hoe nomban'i Josefa Andriamanitra. Lehilahy nambinina izy dia hita ny tompony fa nombany Jehova ka rehetra nataony nambininy Jehova avokoa. Apetrao ny baraiko any anatin'ny sainao. Raha ohatra ve ahoana ny fomba fadikanao amin'izany hoe momba zany Andriamanitra. Fieritreretanao zany hoe ambinina. Sainao hoe définition anao an'izany. Définition anao an'izany dia tonga dia mandeha hoe mahazo an'izay ilaiko aho zany. Raha teo amin'ny toeran'i Josefa ianao mety hiteny ianao hoe définition an'izany famaritana ny antsoina hoe momban'Andriamanitra sy ambinina afaka tsy andrevitsony zany sia fa tsy zany nefa le fily. Ao anatin'ny mahandevo azy mihitsy dia ambarany ten'Andriamanitra hoe momban'Andriamanitra izy. Fa mila azotsika tsara. Ty Andriamanitra le Andriamanitra kristianina ity indraindray zany tonga dia tenentsika amin'ny olona vao misy problema le olona entina mba afaka teny vahy ny problema eo. Dia misy fotoana tena diso fanantenana mihitsy le olona ary tsy tenisika tsony après. Fa tsy izay angely le zavatra ao amin'Andriamanitra e. Fa le ao anatin'le izy mihitsy tsika, ao anatin'le izy mihitsy momba Andriamanitra. Inona ny dikan'izany hoe momba Andriamanitra? Hainao le tenin'i Jesosy any amin'ny Matthieu 28 verset 19 fa miteny ny tompo hoe indro aho momba anareo. Qu'est-ce que ça veut dire? Mot-clé antsika senao io ravaka. Ny dikany tenentsika amin'ny teny frantsay aloha. Ny dikany hoe momba Andriamanitra, il est toujours présent, perpétuellement, uniformément et en toute occasion. Sain tsara, ny dikany zany Andriamanitra kay miaraka eo hatramin'ny farany. Tsy hoe en un moment donné leo be tapaka Andriamanitra dia tsy tanina lerana. Eo foana izy. Raha jerentsika amin'ny dikateny fototra na ny ratanazy ny dikan'le momba, izay le andraisantsika azy tsara. Miaraka hatramin'ny farany. Mitovy amin'ny fotoana rehetra, izay le hoe uniformément. Tsy hoe zany misy fotoana ianao tu ne sens pas trop la présence de Dieu, tu ne le sens pas trop. Sinon ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Tsy misy fotoana mihitsy Andriamanitra tianao mihoatra nohizao itenenantsika senao zao. Azonao izany? Tsy misy fotoana mihitsy Andriamanitra tianao mihoatra nohizao itenenantsika zao. Tsika senao mieritreritra hoe rehefa mivavaka be dia mamaky baiboly be dia lasa tian'Andriamanitra be. Menao fitiavan'Andriamanitra anao uniformément. Tsy mahay tianao afa-tsy ny maximum Andriamanitra. Izay mandriamanitra azy. Uniformément, mitovy amin'ny fotoana rehetra ary tsy miankina amin'ny tranga misy. Tsy miankina amin'ny filinanao, tsy miankina amin'ny zavatra hitanao maso. Fa eo foana izy, il est toujours présent. Jusqu'à la fin, perpétuellement, uniformément et en toute occasion. Alao le narantsika senao toetra n'ity Joseph ity rehefa nandeha tao anatin'le fahasarotana izy. Ohatriny ahoana ny toetrany. Vakiko aminao verset 3 et 4 tamin'ilay Genesis 3:7 teo. Ary hitan'ny tompony fanombany Jehova izy, ka izay rehetra nataony dia nambininy Jehova avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fity teo mason'ny tompony, ka dia nanompo azy, dia notendrena ho mpikarakara tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Eritrereto amin'izany raha ny toetran'le Josefa. Raha ianao teo amin'ny toeran'i Josefa miaraka amin'ny émotionnel be tonga dia
vonoana olala mavie trop dur fa tsy za mihitsy ny zavatra hita n'ilay mpampiasa hita tsy fampiasa fotsiny moa zany fa tompo maître lay Potifar au fond zany zavatra hitatsika raha zay sotontsika amin'ny verset 3 et 4 io dia izao hoe tena ny témoigner ny présence any Andriamanina Joseph tao anatin'ilay asany remarquer les tompony hoe nombany Jéhovah izy azonao zany fantany hoe celui-là il est différent nefa miaraka amin'ny fahoriana rehetrarehetra ny ainany ary mbola ao anatina fahoriana izy en tant qu'esclave mijovavolombelona ny amin'ny Andriamanina izy io Joseph io rehefa jerentsika ny fiainana tena natoky raha mijeriny manomboka amin'ny chapitre 37 na hitantsika ny tantaran'i Joseph ao Baibly ao hatrany amin'ny 51 pas une seule fois ao anatin'io chapitre io no hoe murmure izy mety tare amin'ilay prison tare izy mety hoe nalahelo izy tsy tadidiny le zalahy reny izy tao amponja tao fa tsy nahita tsy miteny an'izany murmure zany mihitsy ny ten'Andriamanitra natoky an'Andriamanina foana ty Joseph ty fa avy eo moa mbola hitantsika taratra tsara zany natoky izy amin'ny teny malagasy samihafa le hoe natoky sy nahatoky il avait vraiment confiance au Seigneur et ny anankiray il était fidèle à son poste nahatoky izy zay zavatra namanaovina azy malgré ny fahoriana dia tena nahita fity teo masony tompony izy satria natao tsara ndraindraytsika senao amin'ny fiainantsika andavanandro raisitsika ho excuse be mihitsy le ka za kosa indre tena vitany za kosa mijaly za kosa dia za kosa be da be ay ve afaka midepase an'izany za kosa zany rehefa miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zavatra hitatsika tena hoe miaina ny fahasoavan'Andriamanitra tao anatin'le fanompontsika sinon que c'est un peu petit minuscule be par rapport le fanompona neny Joseph ndraika tena hoe esclavage le natao taminy fa izy tena nanompo tena hita fity tamin'ny tompony izy dikany natao tsara le izy naka le toetsainy Jesosy toetsainy tompo efa ty toetsainy tompo ao Matthieu 20 iny raisitsika senao ao Matthieu 20 ao misy an'le tenin'i Jesosy amin'ny verset 26 tasy mony evakiko aminao hoe verset 26 sy ny 28 dia zao soratra hoe izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo verset 26 verset 28 tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro ofamoa personnage atao anatin'ity Baiboly ity tahaka an'ireny hoe tandininy Jesosy teny amin'ny fomo mampiseho ny toetrany Jesosy ao miniature ohatr'izay zany le hitatsika taratra ny Joseph ary tian'Andriamanitra ianaratsika à travers an'le fahoriana ny toetsaina mila ananatsika senao dia le toetsaina zay humilité amin'ny tompo zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy tsy nataony zavatra fikirina mafy zany nofoanana ny tena nakanendriky ny olona dia tena lasa esclave mihitsy ny tompo lasa mpanompo rehefa mahita teny hoe mpanompotsika ao anatin'ny testamenta vaovao ao aza eritreretinao hoe mpiasa birao dikan'izany dolosany dikan'izany dikany esclave zay toetsainy zay fa rehefa midina ambany ingretsika raha afaka zay dikany hoe mametry tena midina ambany rehefa midina ambany itsika volontairement midina ambany tsy mahatsiaro resy zany ianao amin'izany satria volontairement midina ambany ianao tsy afaka manambany anao tsy milaka ianao rehefa midina ambany bon ina zavatra hitatsika tamin'ity Joseph ty toizatsika le verset 5 et 6 amin'ny Genesis 39 teo hatramin'izay nanendrenazy ho mpikarakara ny tao an-trano ny Potifar mba amin'izay rehetra nananany dia nonao tsara
notahiny Jehova ny trano Egiptiana ny amin'ny Josefa, ary ny fitahiny Jehova momba izay rehetra nananany, na ny tao an-trano na ny tany an-tsaka. Dia navelany ho andraikitra Josefa izay rehetra nananany, ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy ny hanopoany azy ihany. Tena ilay Potifara izany nanana confiance totale tamin'ity Josefa ity. Lasa mpitandrina ny fananany Potifara rehetra Josefa. Izany ange raha afaka ilay miaina fahasoavana ao anaty fahasarotana. Hoy tena andevo izy. Fa Andriamanitra no mampiseho ny fianarantsika voalohany ilay miteny ilay tena Andriamanitra hoe zavatra izy miavy ny zavatra rehetra, miazona ny zavatra rehetra, antony ny zavatra rehetra. Misy antony ny zavatra rehetra. Ary antony goavana be ampandalovon'Andriamanitra anao ao anatin'io. Azoko mihitsy fa rehefa mandalo ilay fahoriantsika mety ao anatin'ny aretina, mety ao anatina difficulté be relationnel tsy azoko an-tsaina mihitsy, mety tsy fantatra izay zavatra mampahory anao. Fantatro moa fa mihoatra lavitra anao ny ao an-tsain'Andriamanitra. Mitondra antsika rehefa ao anaty fahoriana dia Jesosy Kristy tompontsika, iray ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra. Ny antony mba ahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay fitahina ho any hafa. Ohatra ny Josefa tao anatin'ity tragedy ity, nitahy ankonan'ny Potifara iray manontolo izy, izay misy anao rehetra dia raha dia tian'Andriamanitra ianao fitahina. Ary mampadalo antsika fahasarotana izy. Ao anatin'ilay fahasarotana mihitsy ny expérimenté-tsika. Aiza moa ny expérimenté-nao hoe Andriamanitra tena mampahery izy raha ohatra ka tsisy difficulté koa reo fiainanao. Iza ny expérimenté-nao an'izany? Aiza ny ahitanao hoe Andriamanitra tena mampitao izy ka ny équipé tena pourvoir manome izay rehetra ilaitsika. Raha ohatra ka hananao daholo zavatra rehetra, mifaniny mihitsy rehefa misy an'iny zavatra. Tena tsisy amin'ity dia fa na ny fotoan'i Jesosy avy tany dia nomeny an'ilay réconfort izany hoe avy amatory amiko. Izany misy ilay texte henonao verset 10. Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro azy raha vehivavy. Tao an'i Josefa ay dia zavatra hitantsika amin'ny fakam-panana mateza ilay izy. Dia vola ilay avako ka sao dia sao tsy consulenao e. Rehefa tsy azo ny avatsy ianao dia alay ny avatsy indray. Mila conscient tsara foana isika. Fa Josefa tsy nentina anaiky azy Andriamanitra. Ahoana izany ny fomba niatrehan'i Josefa ny fakam-panahy? Henonao tsara amin'ny verset 9 et 10. Ataoko ahoana ianao an'izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro azy raha vehivavy, dia tsy nentina anaiky azy Andriamanitra izy nahara ny toetrany. Tsy maintsy morona fanokidiny tsy asiana hono. Azafady, osakaiza kristiana tamin'i Madagasikara ny haiko miteny azany dia gaga. Azonao hoe izany aiza izao misy an'iny karoa jereko. Toko faharoa ambin'ny folo ary amin'ny verset 20 tenentsika manomboka mamaky tsika. Verset 20. Fahitan'Andriamanitra ny sexe avant mariage, tanora maromaro. Raha ohatra izany sao tsika tamin'ny vanim-potoanan'ny testamenta taloha efa tsisy miangana intsony. Tsisy miangana. Izy dia tsy niara ny toetra tany. Nidikany ity resaka fitsangajangana ity raha avako tena ao anatin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny saloha jereko. Ok, lasoloha fa tsy mbola izay. Any amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina any verset 18 dia izao ny tenin'Andriamanitra mandosira. Misy teny io izany ilay teny any amin'ny Korintiana 6:18 amin'ny teny mandosira. Nidikany tsy manohatra tsika. Satria fantatr'Andriamanitra fa tsy vitanao. Sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay. Verset 12.
teny sarotra azy tamin'ny akanjo ny raha vehivavy ka ny teny iray hoe ary vity matory miaraka amiko. Fanavelan'i Josefa teo an-tanany akanjo gana mody aloha, tsy dia mody aloha. Ohatra hoe ianao dia mody aloha, tsy manino fa tsy dia mody aloha ianao a. Manosira ny filamitany mafana. Sarao tsy nataon'ilay zalaky mamparotra. Miteny taminy ka nanao hoe araka ireo teny ireo nataon'ilay andevolanao tamiko dia hirehitra ny fahatezerany Potifara. Mampiomana antsika ny ten'Andriamanitra. Fa aika ty manao sitrapon'Andriamanitra tia, tena mety mitondra fahoriana mihitsy. Mety mitondra fahoriana mihitsy. Hitantsika eto zany zao Josefa mitondra fahoriana no fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Zao lazaiko anao. Io Andriamanitrantsika io tsy izany mihitsy ny antsoina hoe fitahiana raha fitahiana amin'ilay Andriamanitra rain' Jesosy.